malala ho ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny vatolampintsika sy ny vatolampin'ireny. Ny vatolampintsika sy ny vatolampin'ireny. Zany no misongadina amin'ny finainantsika anio. Bokin'ny Deoteronomia toko 2:30, ny andininy 9:20 hatramin'ny 5:30. Ny vatolampintsika sy ny vatolampin'ireny. Miavaka indrindra amin'ny bokin'ny Deoteronomia ty toko 2:30 ity, anehoana ny firana nataony Mosesy fa izay firana nasaina nianarana sy napetraka tamin'ny Josoa mpandimby azy sy ny Israely manontolo. Firana izay ambara fa entina ho vavolombelona amin'ny afitsoko ireo taranaka any aoriana noho ny amin'ny fiodonany amin'ny Jehovah. Eo indrindra ary no ahitantsika eto amin'ity pahanandininy ny amin'ny mofinainantsika anio ity, ny fampitahana any Jehovah lay vatolampintsika sy ny andriamanikafa izay vatolampin'ireny. Ambara miverimberina ny momba ny vatolampy fa tsy mitovy kosa ny heriny sy ny tanjany. Hafa miavaka mihitsy ny vatolampin'Israely entina hitenenana amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ny andininy 4 amin'ity toko ity ihany dia mamariparitra ny amin'io Jehovah vatolampintsika io, hoy ny voalaza amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny amin'ny vatolampy tanteraka ny asany, lalany rehetra dia amin'ny rariny avokoa. Andriamanitra mahatoky izy ka tsy misy ratsy eo aminy, marina sy mahitsy izy. Zany no vatolampintsika izay antsoina hoe vatolampin'Israely, entina ilazana amin'ny Jehovah Andriamanitra. Etsy ankilan'izay kosa ny antsoina hoe vatolampin'ireny dia lay andriamanitsy ivavahana sy tompony fahavalo. Ny andininy 2:30 hatramin'ny 3:30 no mamaritra zany vatolampiny fahavalo zany. Ambara fa mangidy izy ary mahafaty aza tahaka ny Sodoma sy Gomora. Ny andininy 3:30 dia miteny fa tahaka ny divay mahafaty sy ny pozona avoakany bibilava zany Andriamanitra ny fahavalo izany. Ary mahatsikaiky aza fa ambara fa nareo fahavalo ireo ary dia manaiky fa tsinotsinona ny vatolampiny ary mahery ny vatolampin'Israely. Ny tsy fahatokiana amin'ny vatolampy io no miteraka faharesena. Ny fialana amin'io vatolampy amin'ny Jehovah Andriamanitra vatolampintsika io no miteraka faharavana sy faharesena teo amin'ny Israely. Aiza ve ko olona ray nahavita nandrava ny Israely arivo, ny olona roa navita nandrava ny Israely amanariny, satria nialan'ny Israely ny Jehovah Andriamanitra lay vatolampintsika. Tsaroana ny tantara nahafatesany Joasy mpanjaka rehefa niala tamin'ny anatry Joiada rainy izy, dia indro avy namely azy ny Siriana avy tamin'ny miaramila vitsy monja
Ary ambara fa Jehovah Andriamanitra mihitsy no nanome tafika miaramila mba andringanana ny miaramila ny Joasy mpanjaka. Rehefa miala amin'Andriamanitra dia vitsy monja dia naharesy azy. Hitantsika zany tantara zany any amin'ny tantara faharoa toko faha-efatra amby roapolo ny andininy faha-efatra amby roapolo. Ravako malalo amin'ny tompo. Izao tenin'Andriamanitra izao dia misarika ny saintsika fa Andriamanitra tsy mahazo manary ny olony, saingy ho very kosa izay miala amin'Andriamanitra. Raha diso safidy isika ka miantehitra amin'ny vatolampy izay mamitaka, tsy tena vatolampy, saritsarina fianteherana, dia ho ratsy fototra isika ka tahaka ny olona manorina trano eo ambony fasika ihany. Ny testamenta vaovao dia manambara fa io Jesosy Kristy io no tena vatolampy iorenantsika. Izy no fehizoro indrindra. Noho izany izay rehetra miala amin'ny Kristy fehizoro indrindra dia ratsy fanorenana izy. Raha diso safidy isika, diso Andriamanitra isika, dia diso lalana tanteraka ary mety ho ravatra amin'ny hafarantsika tsy manana antenaina intsony. Ny soratra masina ry havako dia miteny fa tehirizin'Andriamanitra ny olona satria azy, saingy izay tsy mahita azy kosa dia ho very, hiala amin'ny lalana ary ho ratsy fiafara. Vatolampintsika ary sa ny vatolampin'ireny. Lehibe ny soratra masina izay entina mamaritra ny andriaman-kafa ato amin'ny soratra masina, ohatra ao amin'ny Salamo 5:100 ny andininy faha-efatra dia ambara fa volafotsy sy volamena ny sampon'ireny, asa tanan'olona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandre, manana orona izy fa tsy manom-bolo, manatanana izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahalo-peony ny tendany, ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra mahatoky azy. Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy no vatolampy iorenantsika, lay azo tsika itokisana, azo ialofana, toky ho atsika tsiraray avy. Aoreno ao amin'ny Jesosy Kristy ary ny finoanao, aza miova, aza miala, aza mivadika, dia ahita fiainana ianao. Fa izay rehetra nahita faharavana dia satria niala tamin'izy. Ao ary havako, Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Eo n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Dia rainay sy ankalazanay ny anaranao ray Andriamanitra vatolampy tsy miova, toky iorenan'ny finoanay. Misaotra anao zay satria ampy anteheranay ianao ary azahoanay ny finoana miorom-paka, finoana azonay anankinana no avinay manontolo mihitsy. Very zahay raha lavitra anao ary tsy manana fiainana sy fiadanana raha miala aminao. Dia indray Tompo miankina aminao, manolotra ny fiainanay sy ny finoanay eo ambany fahasoavanao. Apetrakay amin'ny anaranao Jesosy Kristy ity tontolo andro ity, ity herinandro vaovao ity, ho tahinao, andraisanay fitahina, fahombiazana, faharavoravoana ary ny fiadananao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.